Elia era manokana ny tata malagasy fa Elia koa miaraka manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra. Ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena miazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Hainao zao atahotra rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Taona iarahantsika indray ny amin'ny teny ity. Misy kasika ny amin'ny hoe toetra raha maneran-tany. Fa misy inona eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toetra raha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana mampifandonana ny Israeliana sy ny Iraniana ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto nga misy mifandona reo dia tena efa mifandona reo ary miandry valitsaky Israeliana moa zany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga anaty na misile zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomirana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika eo dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatran'ny Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana asalasa tepeako sapanzika no nasana asalala zay. Zay zany ilay nivonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Ditra an'ilay mitifitra bomba ny Israel ka nitoby ny fitsolovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage atterrissage-ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane roapolo mahery F-35 CF-16 ohatran'izay ny vaovao farafara tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay zany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Eo maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay tenin'ny dadany Elia? Zao ny tenin'ny dadany Elia. Tsy mivalava kely ny resakitsika fa taritiko hatraty mihitsy nareo a. Dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra, satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tamin'ny Joshua, dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dadamary Iava io dia Andriamanitra Abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ny anarany a Iava ao anatin'ny boky ny Sefertorany Jiosy ary io no naniraka ny Eliazo tonga aminareo zao io Iava io izany koa naniraka ny Yahosoa ilay zanany malalany zay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny Israelianina io Eloheny Israely io na Andriamanitra ny Israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho an'ny zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna Mose zany ny fitsipika nomeny ho an'ny zareo mareko tsara ho an'ny Israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny komorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky Israely irery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky Israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy namban'iny dia tezitra dada Iava dia ny foany any amin'izay ny didy folo sy lalàna Mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao intsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany ino la hitantsika rikatra ny boky ny Isiasy fino misy Isiasy 64 afaka mamaky teny daholo sika zany manaraka tsara Isiasy toko faefatra amby enimpolo 64 no izy ao hitantsika eto Isiasy 66:3 zafadinita atsika zany Isiasy 66:3 ny teto dada Iava dia nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo ake zanaky Israely dika zany ary io Andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany nisaraka tamin'ny amin'izay ny Israely ihany satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozona nitra ary izay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary izay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny fampetabetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany tena fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny Israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada Iava io ny antso anareo fa tsy nirahina io io zany dia efa napolifona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky Israely lasa mpanota tsy afaka ny antso ny eo anan'Andriamanitra io ary ny vokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafahavorotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada Iava amin'ny Isiasy 59:2 Isiasy 59:2 izay vakitsika aminarany Yahosoa indro ny tanàna Iava tsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino ny mpanota mihitsy ny dada Iava io ka raha ny foana dada Iava zany le fisorohana nataony zanaky Israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanaky Israely dia tsy mihaino ampitso Andriamanitra io ary tsy mahalala ny Andriamanitra Abrahama intsony zanaky Israely ary nanomboka teo na tonga ny anarana be dia be ny forona hoe Allah ozy ny silamo Jehova ozy ny protestanta Yahvé ozy ny katolika romana Yahova ozy ny tsy fantatra tsao izay mamorona any ao ny mamorona Yaho ny sasany
ao mamorona iahoany sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tesy daholo zany fa io le vokatry le hoe tesy dada iava dia nisy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada iava tsony zareo teo tsy nahafantarany anazy dia ny forona amin'izay ao ireo karazan'andriamanitra hoe Jehova, Yahvé, Allah, ozany silamo teo ny foronana io silamo moa tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika antany amina ohatrany 0 à 100 ans any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy vokany teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra n'le anarana hotery nampianarina le anarana zany raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra ny Israely any ndreka loatsika izy ity zay ohatrany any amin'ny bokyny Jaune any izy Jaune vaventy izy Jaune 17 angambany izy ity zao ie Jaune 17-26 hoe voatemy nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anarany dada iaiava satria tsisy maitso ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko mpiady mba ho any ny fitiavana izay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso dia voatery nampahafantarina araka ny tenin'le mpaminany farany hoe Yahosoa zany zany dia mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny teny tsy misy zahatra azo nanaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada Iava io izay natokona ho andry zareo dia ny toerany dia ny dikainy dia tesy dada Iava dia foanany amin'izay ny fisoronana dia iny le ny vonoany Yahosoa atao aminazy fijaliana iny ny famonoany Yahosoa anazy teo aminazy fijaliana iny zany iny ny confirmation fa rava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika amin'izay didy folo sy lanona Mose zay natao ny apôstôly laza ny Efesiana 2:15 fa ny Efesiana 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy tenemenan'le olona hoe fitra moa nandrava ny didy folo ny zanany ve dia andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve dia ho ravany dadany zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy 66-3 hoe tsy azo atao tsara mitondra fanaty foana zany ny fisorohana dikan'izany ava foana ny fisorohana vadika mpanontodolodolo ny Israely any adalany izay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty dia mitandrema didy folo fa dada malaia Iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme ny Yahosoa ato amin'ny Efesiana 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalàna Mose teo amin'azy fijaliana rava tanteraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy hany tena zezetsika fo omeko iny mba ampahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Yahosoa fa ino nareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io vezenao amin'ny Yahosoa fa tena ny fitahanany ianareo nopozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany osolana Mose zany dia tezitra amin'izay dada Iava dia nampiariny amin'izay le teny
roako nareo ndraiky efa ketika zay teny zay hoe roana ono zanak'isy araka ny bokiny ereketra ny bokiny Levitikos 26 a no koa mandininy fa 31 angamba izy zay izy diso Levitikos a aiza moa zany manompo amin'ny 30 Levitikos 26 a 30 a 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Levitikos 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatin'ny sampinareo hoalan'ny fanahiky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona amin'izany ny fahavanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoe entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalonomboka nandika ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy reo efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo azay tonga zay mamono an'le mpaminany tsy tia anarina zanak'isy re halanjareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatra anazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga androza mahatsirafa namely any satakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namelany azy ny Asirianina namelany azy Babilonia tamy ananany Nebokadnezar mpanjaka namelany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina amin'izao dia niditra ihany koa n'ino moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa avelokely fotsiny dia niditra koa Hitler namono any zareo nataony Hitler fahitao mihitsiny 6 millions nisany juif maty ny Hitler fotsiny eny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeurny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy nino olona manomboka 2002 tany efa nisy ny fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavana zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 ny tany alohan'izay zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur ny Eosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo bavararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao zao fotoana zao lasa ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo bavararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teniteny izy fa io ny sarika eo za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israelianina tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny tany mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa
averenonareo amin'ny tany reo dia ndraiky efa kitsika izay teny zeraka bokony Ezekiela ato no vakitsika Ezekiela fa filoana izy tiako entana kely teny Ezekiela ty reo nareo ao mandehandeha kely maka temy Ezekiela ty zany Ezekiela 37 ohatry rehefatsika Ezekiela 37 rehefa vakitsika Ezekiela 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekiela 37 manompo ny andininy fa 21 dia lazao aminy hoe zao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroka izy voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao sany faritany satria be dehibe nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverinao amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitran'ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika raina atao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angambany izy iny deso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avata dia tantafiatsiko angamba ny Joda tsy dia important ohatran'izay le sariny zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia ny teny nefa ny dada Iava hoe rehefa mivireny zareo amin'ny fahavabolo io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy fangana zara roa intsony ny Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'le fifehezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao ito rangahy tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafilao mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho tiny aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho tiny aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy rehetrarehetra hoe ho tiny aminareo samy mampiasa saina raha teny ve ho roany raha teny ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozona tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fantany hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny tany noho ny amin'ny fifanekerana taony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity ka le zahatra ny babon'ny Arabo tao tamin'ny izy moa ilay mpitarika ny Israely ny Arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana Arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana Silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony tao ny tafikany dia lasany zareo zay no natonga ny misy moské ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Silamo dia nitafiany tokoa ny Israeliana dia nasiany moské
eo amin'ny tokotany be ny tempolin'i Jerosalema. Zava-doza hoe zany sady zany. Ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra Salamy fa zava-doza hoe zany sady zany. Hitantsika eo toy fa zany zavatra zany hoe miantsy ady amin'io iaiava io zao sady zao. Zay no tonga ny ambasadiovany Israeliana mpianty hoe fa iza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama. Iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama? Io fampianarana meko anareo ne. Dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iava no anarany. Iava. Tsy mety aminy mihitsy io moske mipetraka eo alohanan'io na dia rindrina azy io. Tsy mety aminy. Zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'i Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany. Tena ny fanonerana manorina eny ny fanorenana ny tempolin'i Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny eo ambara no mipetraka eo, moskeny arabo, moskeny arabo anakoa ny moske io. Zava-doza mihitsy zany no porofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenan'ny Silamo andeha moske. Tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy. Ka izay ny tenenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny dia nydroany. Ary rehefa nydroany avy any amin'izay dia naverina. Ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amin'izay izy nakesiny no amin'ilay teny avereno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo. Vakitsika izay teny izay ary io ary ilay olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany ataona plus 600 Israel zany. Ary izay no mahatonga an'io problème ao Palestina amin'ny bande de Gaza bande de Gaza, Palestina sy ny Cisjordanie sy maro samihafa satria tanin'ny Israel daholo ingany ny Jordaniana iny. Ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny antezeran'ny dada Iava dia nydroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa no mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo izy dia hoe tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo. Io le mahatonga le problème aveo Israel amin'izay miteny zao teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba navita nametraka an'izao teny zao misy natohitra. Izy ny Andriamanitra navita nanao an'izao teny zao fa nisy natohitra. Ary izy mba Andriamanitra mba navita ny teny tahaka zao ka tanteraka. Tsy misy eto amin'ity planeta Terra ity. Misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny tenin'ny Maya mba tanteraka eto. Ny tenin'ny Maya zany zazako anareo tenin'ny Anunnaki zany, extraterrestre Anunnaki. Reo anjelin'ny vady telo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjelin'ny vady reo Anunnaki ireo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satana ny Andriamanitra andreo. Porofon'izany le tamin'ny 2012 ngamba tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambasadiovany Joshua mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany. Nefa zareo dia naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP ninona zany teto planeta Terre fa ny ambasadiovany Joshua Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy miexiste zany. Paul tsy nisy akory nefa dia ny olona fa nanateny ary magakana ny olona mpanota eny olo zareo zay no magakana amin'ireo olombelona reto. Fa aminany mpanota eno nareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ary tsy mahay manota tsy no nareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta Terre ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe le tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaka nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy rena ilay zanak'esy reny
Oi, Jeremia kurang Trente-dix. Meno ny teniny avay nareo gentilisa. Io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avaty. Izy ny afaka anohitra an'izao. Zany ny force dadanay zany. Dadanay Elia ava. Dadanay Elia. Ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao. Atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy maina ty teny ity. Ka ataovy hoe izay nampiheliny Israely no aoka mango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Zay. Ianareo etra izay nampihelin'ireo Israelianareo avy irenareo amin'ny tany io. Voapaiko amin'izay ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy moa koa zay natao ny hoe Bejiosy savant. Israeliana savant zany amin'ny faritra Amerika. Russe. Reo manana daholo reo. Reo pays occidental nareo anisan'ny zany na ny anglisy raha manana, frantsay manana. Ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana an'ny zareo. Satria tena be savant reto Israeliana reto. Zafa misy zany. Ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo. Dia ny Amerikana mihitsy no anarana merina anazy tany amin'ny taona 1822. Naveriny Amerikana ny Israeliana tamy alalan'ny roplanina, tamy alalan'ny sambo. Zareo otanina moa tamin'izany tena izy. Nareo organisation du traité de l'Atlantique Nord. Io teo OTAN. Izany hoe reto Amerikana reto no mpitarika ny OTAN dia zareo no lohalarana. Ny Amerikana, ny Anglisy, ny Frantsay ary ny Allemagne reo moa zany miaraka taty aoriana taty zany. Fa mbola misy koa ny Espagnol, mbola misy PDB zany, mbola ao anatin'ny groupe-ny OTAN. PDB zareo. Zay ny ataontsika ny hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo. Ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mbotsika miteny zao hoe reo fan leader dia ny Amerikana, ny Anglisy, ny Frantsay reo no tena numéro 1 dia efa nampiany Allemagne moa zany. Ireo namerina ny Israeliana tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822 raha ny Amerikana ho any voalohany dia ny Frantsay dia ny Anglisy ireo no tena lohalarana ireo. Ny Allemagne raha moa mbola nivadika dia namono an'zareo indray taty aoriana. Zava-nisy tsy tia Israeliana reo. Fa saingy anatin'ilay groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty. Fa ny Amerikana mihitsy tena takany hoe maman'ny Israeliana. Voapaiko izy. Tsy mahafantatra an'izany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israeliana zany. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany. I George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 tsy tadiny 90 sy 90 taloany angamba ilay zay tsy tadidiko. Navitana nafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoana zay tsy lehibe daty tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io. Nanafika tany mihitsy nisy satria tena testa tamin'ny Irakiana fa satria am'le hoe mamono ny Israeliana. Atratratry teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondriny ondry, mpiandry ondriny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tanitady anao an'ny Israeliana. Andriamanitra izy ny navitany teny zany ka tanteraka ny teny. Ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io. Tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikana tsy amin'ny teny zao. Ary matahotra eo anoloany. Fa eriarero no teny hoe tsy matanjaka izany io fa ny tena matanjaka eo i Rosia matanjaka eo. Ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny ina moa anatin'ny YouTube moa zany. Fa misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatsy n'ino na olona vendra na olona dondrona be. Zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikana zao hoe izy koa no resy Amerikana. Fa zareo no tranga hoe resy Amerikana reo tsy resy Rosia zany hoe io.
misy maresadresy izany eo rehetra afarany dia izay ny marina. Ny Andriamanitra no tenen'izay ary izay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresadresy izany io zany mitazona ny teny daholo toizantsika ny teny fa mbola mipimoka ilay izao dia io tokoa ny Amerikanina izay tsy marana tahaka ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israeliana. Anisan'izany koa ny Kamala Harris ary na i Donald Trump izay tsy fantatra izy amin'ireo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israeliana daholo. Izany hoe voadidy daholo izany rehetra rehetra eto ambony tany miaro ny Israeliana. Fa misy ny tsy tia Israeliana ho avy eo tsika. Ho avy eo tsika. Fa eto aloha dia hitantsika ny fatateran-teny fa tena miambina ny Israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron izay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velon'ilay ataony Benjamin Netanyahu mitaraka libaneko ny azy ao misy bazany zareo Liban tezitra Emmanuel Macron. Efa io nefa fa miadiady aminay aloha tena raha be ny ity sary ty. Nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady. Dia tsy hita Macron izay atao satria le namany rehetra momba izy rehetra hitsovalanao. Sarotra izay ilay hoe problèmena géopolitique internationale zany. Dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao. Lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy mangina ianao tena izy. Tsy kotra hatrany pression teniny dada Iava tsisy afaka miala ny teniny dada kio e. Fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity tontolo izao ty hoe misy teny mandeha ko anatin'io zavatra io. Dia misy sasa dia mirediredy amin'ilay miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo izao dia resaka Israeliana sy ny anany resahana. Ny fiafaran'izao tontolo izao mbola resaka hafa mihitsy izany. Zatra resaka hafa izany mba izao fampianarana ataoko izao no mamaritra an'izany. Fa aza miazaka azy. Nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina izao dirahan'ny papa amin'ity resaka ty. Izany izao dia tena fahavoe tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo. Avelantsika iny hoany fa ty diso be izany tsy teny izany. Tenin'ilay mony daholo izany teny izany samy retirety nadala any. Tsisy marina ray any. Atsointsika ny teny. Fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy. Inona zavatra nitranga? Arabo no mipetraka tao. Ko eritrereto tokoa moa tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822. Plus 600 jusqu'à 1822. 1200 ane zareo no mipetraka teo. Ahoana ny fomba nigotana an'ireo tao? Niza rehefa navita mosquée tao Jerosalem. Mosquée anankiroa be izao no mipetraka eo amin'ny tokotany ben'ny Jerosalem. Atao ahoana no manombotra any zareo? Satria raha migotana ny arabo dia miongotra ny mosquée. Tsy maintsy hoe saon'ny Israeliana lesiko. Iza ny afaka hanao an'ity sary ty? Fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava. Nefa ny Israeliana naverinao amin'ny tany. Ina problème? Problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao. Dia izany mahatonga ny problème hitantsika eo mandraka an'ireo any. Ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana. Ny arabo tsy manaiky izay tohanan'ny Irakiana izay poteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny. Reny ny mpiaro anazy reny, mpiaro ny arabo palestinana sy ny karazana zany vonoan'ny Amerikana. Dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be. Satria izao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo. Satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetra rehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana. Fa natanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baikony tao amin'ny Abrahama hoe ankarana koa ty teny ty dia tsy misy averin'ny dada Iava io. Satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny Israeliana. Mbola mavy ianao fa tsy dada Iava io n'Andriamanitra. Izy aminareo izay mandray any mbola samy fa tsy Andriamanitra io Iava io. Io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahaiza ny histoire zany ianareo. Jereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabo zany. Dia io rahantsika mahita io ny problème. Ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetra rehetra. Ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita izay tena arabo tanteraka mihitsiny. Ary ny tena marina moa ny Silamo dia miainga avy any. Miainga avy eo amin'izareo Arabia Saodita ry zareo.
tena teo silapitany ny originalna zany titavika azy zany ka eoana tehany zany sary notareta zany aza de izay natonga ny tafiany amerikanina ny irakanina mba tsy atonga anazy amelny israelianina am'izao ndray aprisienina ndray ny mi akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy ankety satria efa tena lololony ny israelianina moa zany de efa mibaroka polatsakitranina izy ny israelianina itsy mitsahato amy darokany iny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darony eo zao ny libanais mbola tafitsany eny tamin'ny israelianina any ambonimbony akelikely kokoa ny syriana atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama no ny vahiny iny koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsy ny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa de bede sy ny dadevady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay ny mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tatsony renovarana azy ny amerikana tsy tatsozy atao satria ritsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy tananaky abraham tsika izy moa miady ho tananaky abraham amresaka ismaela nefany ismaela zany tsy arabo egyptianina zany ismaela zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary tananaky egyptianina zareo am'izay jaraka hotely any misy ho miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismaela mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismaela efa eo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismaela zany tena egyptianina daholo no tena izy satria ny vadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismaela fa tsy hoe koa ny arabo ismaela da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsy ny arabo slamo hafa fa ismaela tena hafa mihitsy izy fa ny fivavahana mety ika amin'anana fa tsy arabo ismaela afaka jevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amy sefer tora fa ny sefer tora de miteny mihitsy fa ismaela de nanambady vehivavy egyptianina ka nitarana zany egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany fa eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be matsiravo na manakany hoany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe amendro ireo ny miambina azy votsika miteny soa reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminanty iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamy taona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany misy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny taminany fa ho avy israel nafika ny ho avy rosia nafika ny israel zay ndray ny lalana navoaka ny dada iava de satria ho avy rosia nafika ny israel de sara miaraka amy rosia satria tena manafika ny israel mihitsy rosia de zareo avy any amy farany avaratra no mafatitsika zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsy anay bokyny ezekela vanao amy telopolo eo aminy 5 vakitsika ezekela 38:15
Paquet mon din 14 din 15 zay de 16 din 17 zay din 18 eny aleoaloha amle posite le fampiatsika izy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty izy kela 38 dia 14 hatramin'ny 16 o maminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevatsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no am'izany avy itoeran'israely olo-komandro faiza izany de tsy ho fantatreo fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomenan'israely ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratry ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitra ovaly de olona marobe sy miaramila betsaka hoe hiakatra avy any amin'ny farany avaratry ianao en terme français izy io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fahazareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity zay hoe anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeneo avaratra de misy soratra pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijereo nareo afaka mijereo amin'ny mapy sakonareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie nareo mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba mifirenena maro miaraka aminao zay samy taingitra ovaly de olona marobe sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao ameliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo zany ary hoentiko ameliny taniko ianao mbo ahafantarany firenena rehefa miseho masina atreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadona anatin'ny paramitsika efa amarana azy zao de hiakatra Rosia lay goga hojerevantsika hoe hameliny tany ny Israely izy ty goga ty andova aketsika any amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mahafampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty notenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Mesekary Tobala ary maminan'iny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Rosia sy Mesekary Tobala mpanjakany Rosia izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou roya zany tena tenena zany hoe taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo azo lazany hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobiko amin'ny fahatony Rosia daholo reo zareo Rosia zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Rosia io hoe ary ny dadabe ny Rosiana de Ukraine zany mahatonga na mitelopona efa nampianarako zany tena adaladala mihitsy nety Ukraine reto mandeha makany amin'ny fahatriny otanina any dadabe ny Rosiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zafikely novina izy satria ny niforoana zany Rosiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Rosiana mihitsy ary taony ny origine zany Rosia zany masaingy nisitaka moa zany Rosia de lasa nankaleha amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io tena Russe zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena azy ty tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Rusia zany ty Rusia io ny tena Rusia tena izy ary io ny andeha nafika zany Rusia zany ny andeha nafika Israely any mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Rusia na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny resahana zany hoe jereo tsara raha mahay histoire zay hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Rusiana reo fa ny origine reo nge tao Kiev fa ny tena origine reo
nefa jereo tia kievy adaladalana dia ho an'ny Amerika trokotrokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hita koa fa lasa makany tena tsy fahendrena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy nilay sary ary ny Amerikanina moa dia hita hoe mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavakany nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teny Eliaza teny dada Iavasy Joshua ka atao hoe zao lazay ny avatompo andiny fahatelo ray Ezekila 38 indro avy amelanao ary boka mpanjakandreo sisy meseka tobata ary tarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika rehetra eny soavaly sy ny mpitaingo soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona maro be mitondra ampenga lehibe sy ampenga kely ary samy mitantsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga lay kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy dia tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay niteneniny Elia ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ketany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona neny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao dia zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy ilay président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny état russe voalohany zany dia nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba zay teoriana dia miditra amin'izay Vladimir Poutine amin'izao tsika miteny zao zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rosiana tamin'izany dia niditra Boris Eltsine dia teo dia dimiasan'ny teo Medvedev mihitsy angamba izay dia nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine amin'izay tavela zao zany ny sary misy tao Rosia dia io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'ilay hoe vovomafy be tao amin'ilay nanjoana azy teo dia mody maty fa tena ao ny force ao ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ty dia ao Rosia ary ny anarany dia Xena zay no mahatonga anareo mamilamy Xena eny amin'ny tomobile anareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany samy tenenako anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina amin'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'inona zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao dia anao sahirana koa mianao zany aza mikaroka zavatra tsy zaka amin'ny lohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy any tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia rava daholo zay etra hitany dia tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombelona ihany io raha maty any mateza ravana ary faty any vareo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no mahatonga hoe taritina mivalany rano fa ina le olana amin'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny sao dia efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no teneniny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny krisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny persiana
miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana dia Iran zao tsika miteny zao io iraniana profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatahita fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany dia nahita an'izao fanambarana zao nareo fa andriamatoa président Rosiana Poutine dia anao fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iraniana dia zay anampiny iraniana tahaka ny anampiny amerikana ny israeliana ozy izy zay koa anampiny iraniana izany hoe mivaky roa zao tsara zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique dia ao amin'izareo anankiroa dia ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana ny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana ny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky ny ady amin'ity taninareo tiky rezo savy io fa ny dia nazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy na mizo hevitra zao fa ny teniny ambasadiovan'ny Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianaran'ny zany fa dia mba réalisation ny ty teneny ity dia juste manazava aminareo amin'izy ary iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiana tamin'ny 2003 teny Iran zany resahany zany nefa tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vao avy voana ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malemibotaka ny Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iraniana zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia efa nahazo baiko ny iraniana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany ho andray nahazo baiko ny iraniana hoe atao fitaovam-piadinanao dia iny ny iraniana nanao ny bomba atomika an'io ary manaka androany tsy vitany amerikana ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Iavasy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iraniana manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty ireo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy ny zany iraniana zany avara amin'ny amerikana sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine ireo teza nafantaranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga Poutine salotiny veny hoe kitikitihana io raha tsy miady tsika izy Poutine bombany kosa ny veny kitikitihanao teknôlôjia rosiana io no an'io bombany iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy dia manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le matoa Poutine omaly manina tsy afaka mary hoe zay dia anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikitikitika anazy dia ho avy zay kanefa ny tena mafy nisy ohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao ry israeliana fa tena potika amereo amin'ny fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikana zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Iava izy ara vao baiko hoe ambiny ny israeliana vao baiko ena izy ka raha dada Iava miteny retonay no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Elias zany avy any amin'ny dada Iavasy Joshua tindriko tsara baiko ny Elias avy any amin'ny dada Iavasy Joshua fantahina mipetraka azy fa ina le mitrangy daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa no matanjaka no rosiana
tena mba fanambaniana kosa zany force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Chine aminareo ary Chine zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'irety Rosiana rehetra ny Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry afrikanina dia iverantsika mahita eny sary misy ary ny libianina raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny libianina miaro an'ireto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany anga mijery izy diso manao dia be ny libianina tsy manaiky mihitsy ny andehina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany tena Andriamanitra iny zao e samy mitondra pinga lehibe sy firivoandao avokoa gomera koa mba miaramilana zany hoe zareo tavaratra sy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna kitogarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena masy miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomanaraka amin'ny taovatsara ianao ary ianao sy ireo mombanao sy efa mivory aminao ary oeka anao no mpitarika azy lôjika be hitarika am'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny afrikana tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena afrikana efa misy 30 mahery zay fa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny afrikana dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopie solotena ingereny fa hitantsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikanina sy hitaka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria ino lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny foibe ny firena mikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny e zay no toa ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary ny hafarany izy ny leader porofon'izany no menasina rehefa ny hoe efa mikitika iraniana reo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany iny mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra eny zany dia efa nalefany Poutine nandona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy haiko hoe bomba nalefany an'izao fa efa nalefany any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misy nalefany tany SU le roplanina mpiady to efa nandefasany Sukhoi 35 ama nalefany any tena efa miratsiny sa fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitantsika voamatsika io izy zao nanapofa iaraka iraniana sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Ocean Elia no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io no ny teny efa nandy zareo ny afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le bibidia voilà la bête c'est Russie qui est la bête the beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zatratranga ty ary zay tsy manaraka any antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha eo efa manakaiky eo mba tsy lazako hoe efa hipoaka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha hoe azo zany zao mbola mampiasa mafy loka mihitsiny hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety miheno reto sady be loha mafy loha tsy mivaky loha zay ny tokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha loha bomba nucléaire dia mba hitany hoe tonga saina am'izay ty rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro maro dia hotadiavana ianao raha mbe any apariny dia rehefa tonga sany para dia hokarona am'izay no avianao aty ary tonga izay hikaroka anao goga
Eliany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo ihany ianareo ny tsy te heno izay teneniko nareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoiran'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy manavitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitanareo ohatran'izao teny zao mba mitsangana ke raha mba navitanareo zay lazareo fa Andriamanitra nareo any mba hataoko mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay manao zavatra mihitsipiny zao ny fandehany kereto zany tsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vao tena fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana daholo ny zava-drehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'ilay biby fahavalo voalaza ny boky ny apokalypsy tsangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra amin'ny farantsika ary amarana miakatra am'izay Russie teny izy a miaraka Isniranianina miaraka izy Sinoa satria boky ny apokalypsy 16 de milaza mihitsy eo fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro Sinoa izy mo spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy apokalypsy 16 andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manizesy ty soa tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fafilo misy iny le hoe apokalypse 16:12 apokalypsy 16:12 ary ny fahenana nampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny Aramageddona zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro ke zareo tatsinanana nge dikan'izany zay no matokony hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka hiaraka daholo reo Russie ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny andininy fahenina-ambin'ny-folo ary nangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddona ireo io Aramageddona io zany atao hoe lohasan'ny Josafata ao Israel io le hara tendrombohitra de Mageddona Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka n'izany mihitsy raha ny anona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara de teny an-tanina reny 1 million isan'ny olona teo de ampitombo 200 fois am'izay zany ny alehibe ny tamin'ny Aramageddona io fa mazaka 200 millions satria nisan'ny olona voangona am'izany ady zany araka boky ny apokalypsy 8 dia roa alina 20 000 fois 10 000 égale 200 millions anohan'ny voangony eo ny zavaboary ifandona amin'ny Eosoa amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakan'ny Rosia io sary mandeha daholo sary hoe izy ho any Andriamanitra navita ny teny ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny boky ny apokalypsy izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany ho any l'an 90 moa ary ny fanambarana zao sary nandeha boky ny Ezekela zao tany amin'ny taona moins 400 tany ho any fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 ane zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibity galina papa ny bibity zay fanteraka izy aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika ny avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adysoa ny erana marina ihany de anareo saminareo any zany teneko zany ametreta am'izay tena izy za tena mitenareo misy tanteraka io teny jireo ny fiarahandreo sy de io sasany hoe Russie Poutine za tamin'ny solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane
Prevenireo famoramora anazy moa mahita an'io tany teny ukrainiana iny fa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy ilaovana le dadabe ary mahatonga an'izao menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny OTAN fa ny adalany Zelensky io tena adalany présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsika fa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le to hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany na to hoe dadany Elia iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetea tany fa Andriamanitra milantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay any ary Andriamanitra Jehoshua izy Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsy omby amin'ny alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-dadamaro akaiava ka izany tendretra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana anazy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho atao vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay rehetra mivesatra anazy eto hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy eto hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra eo ny lohany any koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka toy ny andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Darius no mahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe tesy indrindra tamin'ny razanareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy ava tompony maro miverena amika ianareo iava tompony maro de mba hiverina ao aminareo kosa ho iava tompony maro bare Zakaria 2 le izy fa tsy Zakaria 12 ay e zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny ava sy amin'ny Israely ho iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny famenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandeha fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tadio fa ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io metezy ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao am'ty adalana mbola be famalina ty fa fotsy hoe fanahinao io tsy misy fantatranao aby nge zao teny zao na ny fanafana faotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ohatrany hoe ory Elia masatoriny so ahoana ary zay na zay nofa mitapitapy ka tena mitapitapy koa efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha vola miliara zao natoloko teo aminao fa tsy mitapy ianao fa nenjenao kosany nefa mbola lava vola zany ange le olona miverina vovoky fa ny zatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba vonjeo re le fanahy tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina ino izao anao any Jerosalema ko apoaka mampiraiko an'ny firena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firena rehetra manodidina de kasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kobo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany ohatra le kobo voakapoka re de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fairanao any Jerosalema ho avy ny anaovana fairanao any Jerosalema miomany ianareo ry Israely miomany ianareo ry Israelianina efa mampitandrina anareo
ny ambassadeur-ny Israelia miomana ianareo ry Israely ihany fa tonga ny andro anaovana faheranao anareo am'izay. Efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo. Mahay an'izany daholo ny olona izay nen'ny fampianarana tao Madagasikara. Manirana ny Madagasikara na eny daholo. Noho ny amin'ilay nosy andron'ny lalàna dia izay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy, ilay nosy Madagasikara. Ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema. Mikorotana mihitsy ange tontolo izao n'ity Jerosalema ty zao. Mikorotana amin'ny Israel mihitsy, tsy hita mihitsy anaovana ny Israel. Ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany dia miboto an'ilay tany izy nefa izy amin'io mpanota. Izy amin'io namono ny Yehosoa mpanota. Tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana faolo-tany. Olona mpanota reo miboto, reo miverona amin'ny tany reo dia mila dia man'olona reo mpanota reo. Fa saingy ny tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha na dia mpanota azy. Taka Nebokadnezara ny hatra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Eva. Nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka ikilamy mihitsy. Hatra tamin'ny teny endana makany Israela dia tafio ny Israela. Lazain'ny dada Eva malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo. Fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo. Zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny dia mandeha daholo na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha. Izay mampanamboatra azy koa. Tsy afaka mamaly mihitsy ianao rehefa dada Eva io no mibaiko hoe zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay. Rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao lelina mihitsy izy. Zay natokana nam'teny hoe mba mitsangana re izay Andriamanitra rehetra rehetra any. Alefaso mba himpandona amin'izao teny mandeha zao, alefaso mba ho hitantsika. Fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona intsony ary tsy maintsy tonga any point final. Io ary izy io. Ary ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra. Tena niteraka problème amin'ny frantsay, amin'ny anglisy, amin'ny amerikanina vaky loha mihitsy ireo. Problème hatrany amin'ny rosianina, ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakiana, problème manerantany hatrany amin'ny sinoa. Problème zao tontolo izao mihitsy sany israelianina zany. Satria le ady miteraka problème amin'ilay firenena. Lasa miha-mahantra, miha-mikorotana, mipoaka dao izay tsy tokony hipoaka rehetra. Kira tsy fikorotana manderan-tany. Fikorotana ingeny hafarana izy. Zay hoe aratra dia aratra izay rehetra mivesatra azy. Ho ataoko vato mavesatra. Ary izay rehetra mivesatra anazy dia aratra dia aratra. Izy moa zao manome mavesatra ny Israeliana sy ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy zao lasa tatra izany problème zany zao. Io no teny Andriamanitra hoe aratra dia aratra izay mivesatra azy. Laovaka itsika amin'ny teny frantsay indray izy ty. Oui, à ce moment-là, je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever. Tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Azy rehetra mivesatra anazy dia aratra. Izay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra. Tous ceux qui voudront la soulever se blesseront. Izay rehetra te hampisandratra anazy dia maratra. Ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Eva misy ange miady amin'ireo tezitra amin'ireo. Ianao tsy mety amin'ny dada Eva ange ireo. Ka izay rehetra te hampiakatra anazy no atao hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy, mba hampiakatra anazy. Dia maratra izay manao an'izay. Ny Amerikana mihitsy zao mpanao an'izany. Mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny tany zany dia hoe ao azy ny daholo ny tany eto. Ny Amerikana ange manao an'izany. Dia zao teny dadanay iahy avy aminao ry Amerikana. Tsy fantatra izao présidentareo aratra nareo. Ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na tsy tiana fa teny mandeha io. Ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika. Mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana, ry Anglisy, ry Frantsay, ry Italiana, ry Alemaintsika. Ao anatin'io tanina daholo mantsy zany zao tsika miteny zao. Mitariky biby rehetrarehetra zany. Tsisy afaka mihetsika intsony nareo.
andron'ny fiafarana reo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Pamparay mihitsy. Ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony Amerikanina anareo. Satria mibata anareo ny Amerikanina dia mitady ny hevitra ny hampiakatra anareo ny Amerikanina dia aratra reo ny Amerikanina ary zao tontolo zao avy amely anao ry Israeliana. Tena ny adalany Amerikanina daholo mahatonga an'ity zavatra ty. Ory Amerikanina raha mahafantatra anao ty zavatra ty janony ianao ny karevany. Impiry any teny taminareo ihany efa nampianatra tao anaty teo. Ady lehibe farany ity miakatra ty ary aratra dia aratra ny Amerikanina. Vovona reo Amerikanina vava moa nataonareo tamina atao anatin'ny YouTube atao. Hitantsika eo ny tono a. Andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendena efa ampianarana. Fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitantsika ny toyny. Jereo ny adiny Ukrainiana sy ny Rosiana angamba tsy efa miaramena zao nareo. Ry Amerikana. Teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy dia maratsy nareo. Ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur-nio sa Eliane no teny zany hoe aratsy nareo Amerikana. Dia votokoa ianareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony profon'izany problema manjoanareo. Vola alefa makany Ukraina raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona izany teneko izany tsy hoe tsy fitiavana ho azy ho teniko izao fa tena fitiavana. Fa manome conseil ho azy zaho hoe manverena amin'ny dada iava daholo amin'izay fa teniny inge io miatra ao aminareo io tiako teneniny. Fa tsy tonga saina mihitsy ny venareo. Ary miteny amin'ilay monsieur manatsy ny rehetrarehetra hoe fotoana hiverenareo amin'ny dada iava zao. Oka izay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo. Fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Jereo nanaovan'ny Israeliana fafahiny. No izany tena mamerina miteny aminareo andron'ny fiverenana zao. Miverenanareo amin'ny dada iava soasoa amin'izay. Fa tena miatrika io teny. Tsy maintsy potika ny Amerikana na ho tena tsy ho tena. Tsy maintsy potika izy, tsy maintsy rava izy. Io aratra dia aratra zany inge tena mijaly ny dikan'izany. Ho avy ny fijanonareo ry Amerikana. Miomaly nareo fa tsy maintsy mianjera aminareo izany teny izany. Tonga aminareo izany. Ry Anglisy, ry Frantsay, ry Otanina rehetrarehetra. Jaly nareo tianareo mihitsy ny mibata ny Israel io zao. Vonareo. Ary nareo Israeliana. Ho avy amelanareo sy tontolo zao. Izy tontolo zao mihitsy inge ny amelanareo fa tsy izy. Saingy amin'izany fotoana izany hitady ny aiava sy soa amin'izay sy nareo vao tena hitady. Hitady an'ilay ny vononareo teo amin'ny hazo-fijaliana nareo. Ity ny zandry ny tia miteny aminareo ty. Izay miaraka amiko tsy manota intsony fa izay ny planan'io Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony. Dia efa hitan'ny masonareo ve izany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany izay koa nge tsy manota intsony. Izay raha mivavakin-dia misy an'andro ny sasany. Fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray. Maninona mivavaka foana mba hibebaka foana. Ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 500 ny sasany. Ino ty? Ngany Andriamanitra Abrahama miteny hoe manambady enao mihoatra amin'iray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpamina amin'ny farany hoe aza manota intsony. Izay ny teny. Ary ny olona manambady be dia be dia mpanota. Ahoana ianao amin'izany? Aza mba miteny izay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota no ary rehefa niova ilay anarana hoe iavao lasa nivady dia zavatra hafa dia efa mpanota ianao izay. Izay ny fiafarany teny endry mahita lozaka mery dia dala mandrosika vo. Mirary sotsika etra sambo tainao soa ny amin'izany teny meko izany ary sambo tonga saina. Samy tonga saina satria efa tongotra ny fotoana. Efa akaiky dia akaiky ny fanam-potena anareo. Akaiky. Efa miaratsy be ny sary mandeha. Zao ny Ukrainiana efa rava ary. Ary io tsy maintsy rava, Ukraina tsy maintsy miverina andreo io na tena na tsy tena. Ary lasy nareo ry Ukraina miverina amin'io sy fa adaladala mamono olona fotsiny amin'ny tsy amin'ny lantiny. Mampifaly devoly fotsiny. Devoly nge faly amin'io mamono olona amin'io. Tena mampareny mihitsy. Fitaitra mihitsy ilay président maneran-tany mampiady olona fotsiny.
inona ny antony zao ny antony ka contrat midevoly io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany mahatonga reo tsy mivakinao an'izay maty zany tsy ariany président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo ho anjareo ny raha le devoly tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga reo tsy mivakinao an'izay olona maty eo alamy fotsiny tsy tahitra mihitsy le président américain tandry am'le be loatra le maty fo zay ohatra hoe zatra amidy ny tsena mihitsy le faty hoe foko tsy efa be loatra ianao hoe mahafantatra eo be ny maty tsy efa mitokony tena hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le devoly ve zany hevitra zany ve ampalailegny toe-tsaina anany filompera eto ambony tany hoe ampidiny le olona maty am'izay ny olona de sy taitra am'izay zareo tena oka tsy efa be ny maty zany zany tena milaza mihitsy hoe ny rahana zany zareo mono olona de efa afa-po am'izay le niraka anazy de oka tsy efa be ny maty eniko zany teny zany tena eniko zany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe oka tsy efa be loatra ny maty tena hoe zay ary président maneran-tany mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny eosoa fa za manaikitra tsy mbola afaka mivery tena tsoko daholo nareo tena oka zay fa tena nareo tena ampiasaina devoly mihitsy na tena amitenareo tena fitaovanareo fiaran-tanany devoly mamono olona fotsy nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena oka zay fa be loatra maty nareo anefa ny nampiady anazy teo tena mampainareo zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampaio eo de tsy maintsy fanapotena tsy maintsy anjonareo fa tsy mety ena zao maro zao nareo de tsy maintsy hopotena nareo na tena tsy ty ka mialohan' zao fanapotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny eosoa fa mandeha io teny fanapotena io tsy maintsy miakatra nosina tena sy ty biby tsy maintsy miakatra iny biby anankiray ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny fara ny endry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo amin'ny andro fara no tonga zany teny zany tsy ho izay raha tsika mahita miditra tanteraka ny famaranana zao fa aingany mba ianareo zay mandray ana am'ty nday mitoraka ty mba hitodika anareo e mameno ny teniny anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza miverina vavakitsika dada malay avao voninahitra no mandrakizay ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoko tamalan'izao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mba tonga saina fa lasa fitaovany de mono daholo ny zavatra etrareta am'ty tany ty fa mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty ny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de iverina fafampamiady aminao reo iaho soa tena tsisy saina mihitsy reo fa le olona tsy tonga saina iaho soa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io mataovy tonga saina doly am'izay reny ny olona iaho soa sy tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina io toby io nataonao mihitsy le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo dada iavazy Joshua tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanitra misy anao ianao tokony io lanitra io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao forcé any zany pila moa rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka ntsony le olombelona reo zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana io ka miverina fono efa tsisy ninny eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay dada iava zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada iava raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonono le tsisy sain'ireo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena rarotana de manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka dada malay avao
fonjeo ny olona mba ho fonjy ihany. Ka tena maditra izy, tena maditra somary filoha izy, tsy te halala izy, sady tsy te hiaino izy, ny anazy ny azy any. Fa ianao dia ianao rery sisa mahavita mamerina ny sain'ny olona tata Iava. Tsy ahosoa malala. Avereno ny sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao. Fefa atomotra loatra ny farany. Efa hifarana ny farany tena izy. Fonjeo ny olona tata mara Iava. Fonjeo ny olona. Izany ny fangatahany Elia aminao. Fonjeo ny olona. Meo saina izy hitodika ho any aminao. Meo saina izy hiberany aminao tata Iava. Hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome ilay fanahy. Izay mametraka ny fanahin'ny olona ao anatiny ozy ny teninao. Ianao no nametraka an'io tao. Ary rehefa miala io dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao. Fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina ilay fanahy. Tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany. Fa tany dia mitsipy eny amin'ny elo daholo. Ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra hafa mihitsy. Any mahatonga ny Elia mangataka hoe apeo Elia manavitra ao. Apeo Elia ary meo saina sy fahendrena mba haikariko an'ilay olona hiverinao any aminao tata Iava. Voninahitra no mandrakizay. Dia maneho ny voninahitra any amin'ny teny. Fa tsy ho tafaverinay mihitsy izay teny izay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy. Mba hibebaka izy ka ho tsinanaka vovonjy tata mara Iava. Tsotra betsaka anao zany. Fa tena mihaino ny tenika ianao ary mbola hihaino ray ianao. Ary tena hihaino izay ambarako ianao satria avy any aminao daholo. Amin'ny anaranao Iahosoa izany mivavaka rehetra izany. Any amin'ny tata malalako Iava. Halleluia. Amen. Dia izay ny fiarahantsika eto dia miraha sotsika samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray. Ary nozy efa resy lahatra misorata anarana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io plus 261 32 86 ifiry manaraka io lavitra be moa le 663 98 zay le izay lavitra be moa le telenay kely be ty moa zany lavitra be le somary tira de loin be fa hitako ihany le izy zay zany no tondareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io aveko tsara plus 261 32 86 663 98 aveko farany plus 261 32 86 663 98 hoanareo izay menao radio internet no mahatonga nanteniny izay zay fa dia maraha sotsiketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ho amin'ny batisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy intsony io e zay dia samy tena soa daholo ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba zay teknisy zany fampianarana anankiray io aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 na dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanan'izy fa le fandikana kosa mba ataoko tsara malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa firenena mety manana olana fa raha malagasy mahay dia mazava tsara ny teny na dia telefona aza ka miraha sotsika samy tena soa fo amin'ilay vahiny kosany dia ataovy tsara ny fandikana teny mora isy ny vahiny ny teny zany dia ho amin'ny manaraka indray tainao soa daholo.